Reparation. Eo aminao ihany tompo, ao aminao ihany no azonay mivelona, miaina. Fa raha tsy zany efa toy ny midina ny andavaka any amin'ny fahafatesan'izao isan'andro. Fa eto amin'izao tontolo izao no ahitanay fahoriana. Manampitrotraka an'izany ny manodidina anay rehetra, mampahory. Ko raha andray ny teninao amin'izao toriteny izao zahay, sokafy ny sainay tompo atakatra, halalao ny fonay, hitoera ny teninao, hoerentinay, mihitra, mivelona manaraka anao. Fa raha tsy zany dia maty zahay. Ko mitenena tompo, fa mihaino anao zahay mpanomponao. Amen. Ampitoeny tompo aminareo ry havana ny fahasoavany sy ny fiadanany. Azonareo mandray izao hafatra na tonga eny ahy amin'ity alahady faharoa amin'ny volana novambra, ananganantsika fitsekemana ho hevitra hoe miandrandra famonjena ny meny. Ary zany mihitsy naraisantsika ny salamo fa telopolo amby zato. Tao amin'ny lalina no antsika anao Jehova. Tadino zany, tady famonjena. Latsaka lalina ao andavaka ao ny zanak'Andriamanitra, dia mitady miandrandra manantena famonjena avy amin'Andriamanitra. Tao amin'ny lalina ny antsoko anao Jehova. Jehova, enoy ny feoko, aoka ny sofinao hiaino tsara ny feo ny fifonako. Tsy olona mivatravatra miresaka amin'Andriamanitra, tsy olona manamary tena tahaka nataon'le olona amin'ny Luka 2:20 zay hoe tsy matahaka nitsy mpamorehetra itsy fa izaho dia tamin'izay dolo ny qualité andrehetra fantany. Tsy olona tahaka izany, fa olona mifona, mitalao, miandrandra famonjena. Ampanantenana famonjena ny rehefa mamaky tsara ny Titosy 2:2. Ny komite faraika-ambinifolo dia miseho ny fahasoavan'Andriamanitra, dia tonga Jesosy Kristy mitondra famonjena. Ampitandrenina sy ampiambenana ny rehefa vakina tsara zay filazantsara ny Luka ny vakitsika teo 2:20. Fa toy ny mandalo fiambenana, mandalo fiandrasana, miambena, misy kina ho avy amin'ny fotoana zay tsy ampozinao Andriamanitra. Zany ilazany Luka azy zany, Andriamanitra to ho avy tsara. Fa nilazany salamo azy, Andriamanitra avy hanafaka anao hiala tao andavaka. Zany ny fahasahiranana rehefa mifidy tenin'Andriamanitra soratra masina alahatra, mifanaraka, ilaza zavatra tokana ihany, miandrandra famonjena. Tokeny mba hanokatra ny obolana 420 sika. Ny 5:10.
efa fantatrareo fa efa elaelana moka taria amin'ny telo-taona lasa taria rehefa mamaky ny roabolana dia atao hoe toko fanapakevitra takatry ny fiangonana zany dia iainana 5 toko fa 7 atao iarahantsika mamaky miadana mafy tapany voalohany ady ny anaran-tompo hoe fa potraka hitety no maro nefa tafarina ihany averina maka ndray mafy potraka hitety no maro fa tafarina ihany azany io ataony salamo io tao amin'ny lalina mihitsy ko anao Jehova potraka nge zany any anaty lalina lavaka mankitsokitsoka any potraka any no marina ina zay ny obolana mbola niny izy tafarina ihany iny tsy azo adatsana namana raha sanatry misy mahazo azy misy diso natao ny mpaminany mity aza somary manao inana defi aza mifaly ahy aloha fahafaly mana dia lava zaho dia mbola iarina ihany somary defi nanaovan'ny mpaminany mika ny azy fa ny an'ny mpanao salamo tena fitaraina na latsaka anatin'ny alina dia miantsoantso famonjena miandrandra famonjena avy amin'ny Jehova mba avereny makao amin'ny salamo ny hita baibolinao ny fahatelo raha mandinika heloka ianao Jehova izo misy majanona ve zany na makitsika ny Isaia toko voalohany 2:20 mahazatra be hoe avia misy majanona ve dia anakalahatra eo anatreny tompo zafady kely tompo a tianjoro eto anatreno ty na zao natao dia mitanisa e ny tsara rehetra ao aminy ao raha misy tonefitra izy epitanisana eo fa tena manakalahatra eo anatren'Andriamanitra izy mitoerantsika olombelona mitoerantsika tiny dia fitalahoana amin'Andriamanitra fa zany koa tsy midika hoe manameritena ianao fa ny fahatakananao ny fahamonen'Andriamanitra ny fahamasinan'Andriamanitra ny fahatsaràn'Andriamanitra ny maizy azy manontolo tsy anananao zany dia rehefa makeo mitompo ianao dia fifonana fitalahoana fiandrandrana famonjena tsy mety takatsika kristianina io tsy mety haitsika iainan'io zany namakinany zay ny sitrapon'Andriamanitra teo hoe mianarana amin'ny tsara aty haitsika zany mba hanao ny tsara anatsara ny namany zany tahaka nataony Jehova hoe fa tsara Jehova sady mpanao ny tsara tsy haitsika zany ny spécialité-tsika ny mahavantana atsika ny haitsika indrindra dia mitsikera vo mahita olona anankiray sika fanena mety ho namany io asa fahavalo ko azy vo mahita olona anankiray sika dinanao tao tena mba mahafinaritra mihitsy ianao tompoko zany ataotsika tena matsara zany tovolonao zany kaizanay ianao nanao an'iny mba ho any any tena tsara zany kiavonao zany na le tsy volamena azy satria tsy samanao volamena zany tsotro rovotsofona any anao mamaroa roitin'olona any dia rovotra ny sofonao dia zay anany dia apetaka zay ny plastika manaraka tsy mahay mijery namatsika ka handray azy tsotro zao isika fa ny ataotsika dia mitsara azy
manameloka azy miambanga azy dia voafanena aminy dia hatrany tapondoka hatrany am-paladia kilema sikafikeny baibolinao tokirany Solomon tokony zareo amin'ny 14 leo amakinany izy io sy miara-mamaky an'izy io fa mety tsara amin'ny fiangonana matoy ny soratanao anatin'ny baiboly dia mety ho an'ny fiangonana io tokirany Solomon 5:4 tokirany Solomon dia fanehoana amin'ny teny miafina ny fitiavan'Andriamanitra ny fiangonana. Tonkira 5:4 ny andro ramatoa mbola tsy hitatra amin'izao zany tonkira zany manontany namany eo ka izy hita tonkira mety tsy ramatoa mety atianana ty tady zany fa ianao mety atao hoe ramatoa satria tsy be diana atao amin'izany fa raha ianao tondroko amin'izany atonga dia mivotony fo za tsy mba voaty voanitso tonkira 5:4 ny malalako dia sady fotsy mangatsakatsaka ny mena mitsogaina tamin'ny alon'alina ny lohany dia toy ny tena volamena tsara ny volony dia manongily milantolantolo sady manongily toy ny any goika ny masony dia tahaka ny voromahay lala eo anilany sakelidrano manao ny ronono sady tahaka ny vatosoa ratsaka tranotrano izy mitakolany hoa dia tahaka ny tany-boninkazo misy zava-manitra eo an-tsara dia tahaka ny tany navosaina misy voninkazo manitra ny molony hoa dia tahaka ny lilia sady mitete rano miomana ny tanany dia tahaka ny anjabolamena voaisy krisolita ny tenany dia tahaka ny voly voarafitra tsara sady mirakotra safira ny ranjony dia tahaka ny andro vatosanga miolona amin'ny faladia tena volamena ny tare dia tahaka ny libanona tsara toy ny sedera mamy dia mamy ny vavany eny mateo ty avokoa izy toy izany malalaka ary toy izany sakaizako ry zanaka vavy ny Jerosalema zany fijeriny Jehovah anao hatrany tampondoanao ka hatrany am-paladianao tsy misy kilemanao na kelytombo satria efa novonjeny zany novoantsika ndre irany misy fiandrandrana fonjeny olona novonjeny zany olona manampanota na anatonan'Andriamanitra nahazo fonjeny hatrany tampondoka hatrany am-paladia tsy misy kilemany eo anatrian'Andriamanitra fa ianao rehefa mariazy io saiko mitsangana tsara ilay mpanambady dia mifanatrika amin'ondro zao dia mba jereo amin'ny vadinao inona ny hitany masonogily tsy hoe makasitraka an'Andriamanitra le nanao zao tontolo zao dia nisy tompoloha dia faraika amin'ny telopolo ary hitan'Andriamanitra zavatra rehetra natao fa indro tsara indrindra aza tapahana le izy tsara indrindra zareo any amin'ny Real TV any mahita an'zareo mieux que le meilleur tsara indrindra ianao io nataon'Andriamanitra tsara indrindra karaha mifanatrika amin'ny zanak'Andriamanitra ianao azahinao ndray no tonga fahavalon'Andriamanitra ilaza amin'nay hoe tsy zany zanako io mpa-virotondro hitako eto fa nisofiny any fa raha mandinika heliko ianao Jehovah iza no ajanona tsy misy olona hatsiapo tenao marina enatr'Andriamanitra sofa Andriamanitra mpamindra fotontsika 5 Salamo 30 fa eo aminao Jehovah misy famelan-keliko ina ny hita amin'Andriamanitra famelan-keliko
manaty manotompo ianao efa ina anao pozinao azonao viana famelan-keliko zany tsy naharesy lahatra itolo ndriko tompoka 10 amin'ity vanim-potoana ity hoe miambena misy kina fa ho avy am'izao mitompo Andriamanitra ao dia hoe aniny hitsara tena miandrandra famonjena am'izao faharatsiko zao fantatra Andriamanitra loatra aho dia manatona azy fa rehefa tonga eo aminy aho tsy mifanahatra amiko izy avy ao mifanahatra izy eo manade tahaka ny jaky azy ny fahotranao io fotsy tahaka ny oram-panahy na mangatsakatsaka tahaka ny sily azy dia mitonga toy ny volin'ondro fotsy rehefa mifanatitra mitompo ianao tsoviny tonga fotsy madio be eo anatrehan'Andriamanitra ianao any tsy mahafaly avy terena ny fiangonana vao faly amin'Andriamanitra zany hoe nofitian'Andriamanitra ny elina dia rehefa terenao zany dia nasay za tsy teraka aza miteraka any aoko iny dia anao tsy mifaly amin'Andriamanitra ao zay pastera aty mitehaka très bien eno be izy ianao la mijoro vavolombelona ianao toko zany mijoro vavolombelona zany apparent zany hita maso zany izy malala zany ampony olona any fa lalina jerovanolona antsoko anao fa eo aminao no misy famelan-keliko nyandry iandren'i Jehovah hoe nyandry azy ny fanahitra indininy fahenina aza hoe dia hoe ny fanahiko miandren'i Jehovah mihoatra no ny fiandra mpiambina ny maraina dia ny fiandra mpiambina ny maraina mba miverena kely ianao tamin'ny halina dia malagasy halina misy asy nefa rehefa lasa no ilazana no tiana lazay halina fa tsy hoe tamin'ny alina halina mba hivereny kely avy sakafo nareo dia raha tena matsiaro fanomen'Andriamanitra anao ivaromoanao dia vita fisakafoana dia maninona sotra toko fa nahazo sakafo zay teo dia tahiry reny mba hoe izy tanjaka ny fahasalamana aminay amena amizay atoraka izy dia atory ianao ero dia fa milema be fa miandry hoe ay zany izy zany ay zany izy zany miandry farany mba hereniko ihany taitra tamin'ny 10 alina vokatry miady saina io saina tsy mety manginy rehefa tsy apetraka amin'Andriamanitra io taony be volo mamay ianao pitipitiny aby io rehetrarehetra io le zanako tatsy le mpiasa tary le tsena le olona tany atsena olona ny tsena any ampidirinao an-tsainao anao no 10 alina dia tsy mikipo ny maso eo am'izay le miandry ny maraina ay avia mangamo sy mazoninina atao hoe na mankisaka malary izy ty dia tonga ny amin'ity miandry eo anao vadika eo rto vadika asina ondana amboniny ambany le asina vadika impiry ianao miandro ny maraina zany lazay io tena tahaka ny fiandrany mpiandrina ny maraina mpiandra ny maraina no fiandrasako anao zao maya ty ahita ty eona aminao ao tompo ianao le be famondrapo ianao le mpamela eo ty eona aminao miandry am'izay ao anoratra amiko amin'ny email ny zanako rapitsy maraina am'izao ora ry dada tsy fanahiatrika fitsarana mahery azy zany anaka mahery azy ny tompo Andriamanitsika miaraka aminao mialolalana anao ary miteny eo ampony io olona hitsara anao io mahery azy anao anaka marina izy ka rehefa dada ataovambola vao miaina anaka efa voalohany tompo ny trosanao manalohany teo ny azo fijaliana zany aza matahotra ianao mandeha apetrao tompo
tompony tianao dia manak'izay zany fitsarana zany. Ka za tsisy avocat paster fa ny avocat lafo be tsy maninona zany anaka fa ny Kristy izy solomavatsika. Voasoratra tao zany lesako aminao zany Kristy ny solomavatsika dia makane zany fa efa tenena ampolona fotsiny sisa dia eny dada fa hoany ahy tatao izy io lasa ny pitsin'io anatrika le fitsarana vita le fitsarana raika izy manoratra efa vita izy dada mbola mizao datinay no voafantatra ny valy ny fitsarana dia makapetraka mitompo zany anaka fa efa laza ny tokony lazaina rehetra efa nambara ny marina rehetra na azo natao dia miandry ny tonono sika mipetraka amin'Andriamanitra zany anaka endry dada tonga le daty na iamotra am'izao daty ndray tsy tamidany izy mbola tsy avoaka reo fa itelo endry mbola tsy mivoaka ihany le didim-pitsarana alay voan-tsaina zany io zany matovy zany io zany miala mihinan-kany zany materi-kanina ve zany olo zany zany fahorianao eto ny ditany ty aty am'izao tontolo zao misy fao ahitanareo fahorina minto ary zany rehetrarehetra zany réalitétsika zany fa tsy zany mienkinana tsy zany mampiadina saina ho ahy aza miady saina am'izany ianao anjara sy Andriamanitra ny azy raha zany nanaova hoe ka izao ndray dia afina am'izao ndray dia afina asy Andriamanitra ny azy fa ianao manino tao amin'ny lalina Jehovah no nitsiko anao miantoramin'Andriamanitra io apetrao am-pelantanany tompony adinao nao mba iverena ny texte mazatra be anareo Matthieu 7:40 vainao zao dia sokafanao le pejy efa fantatrao le andininy tiako vakiny tsy anonona andininy ntsony ao fefa hainao le izy Matthieu 7:40 andiny fafily ngany fa 8 andiny fa 28 izy le zanako atsy teny gasy zany mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesa-drentana fa izano aminareo fitsaharana eto ziokako ka mianara amiko fa malemy fanasa tsy miavona ampo ao da fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo fa maivana ny entako mora ny ziokako ary maivana io teny tompo io no lalana anatonanao azy antoranao aminy io le Jehova antonanao hoe tao amin'ny lalana Jehova no ny antsonao dia makao amin'ny tompo dia ny tsara zany teny tompo zany malemy fanasa iny tsy miavona po ao tsotriny olona tonao any amin'ny borao reo misy iny ahina ianao zay petra eto tsisy ilainanao mihitsy tsy matsiaro saina amitsy anao hoe afaka iresaka anao no ty olona mitreotrerona anao ty reny olo reny mbola angatako ambava ka raha mba mafantatra hoe ranona mpanao zao ny olona zay manatona angandohaleko amin'ny tompo reny raha manatona anao reny tompotrero dia mafantany tsara lanja zany hoe voatrerona izy teo anatrehan'Andriamanitra mahatiavaka ny tompo tsy motrero eo aminao tompo misy famelan-kely eo aminao misy famondram-po mianara zany ko ripotrerona havako manaty anany Jehova ny Israely fa eo amin'ny Jehova no misy famondram-po sy fanavotana be ary izy anavitra ny Israely ho afaka amin'ny heriny rehetra tsara eo Andriamanitsika io ho afaka amin'iny ianao herikao rehetra ro mba hitanisakely samy mitanisany azy eo zao dao ny heriko sa tsy misy hotanysay tena tsy misy pastera tena zéro mitsy ny lista ho ato misy hotan'saina sa tsy misy
tany sary vetivety ataoko meko roa minitsy avao lava be zany mba mieritrerita kely reto eo metiko amin'ny tompo zao tsy za jerena ainao sy ny tompo miresaky zay tsaronao tena mavesatra ohatrinao ao lazao azy zay renao visavizay devolinao isan'andro lazao an'i Jesosy miainonao izy miaino feo ny fitarainanao ny tompo zao tsika miteny zao ao amin'ny tompo misy faondram-po sy fanavotana be dia ho afaka mierindrikao rehetra ianao hoainy fanan'Andriamanitra hitaomana anao an'izy toy teny tsotra tsy toy inona zany akory mba hafanao manatona eo mitovy lay mpamindra foko lay mpamela heliko lay andradrana ny famonjena isan'andro ho tahiny tompo zany fanatonanao azy zany